mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomirava tsika rehafako tratra ity lakamisy faharoambin'ny folo ny volana janoary ity. Ny voalahatra ao mofinainantsika dia ny Genesisy toko fahadimy. Genesisy toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Genesisy toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ity no boky milaza ny taranaki Adama tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin'Andriamanitra no nanaovany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy dia nitahy azy izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Ary efa 300 taona ny andro niainany Adama dia niteraka tahaka ny tarehiny araka ny endriny izy ary ny anarana ataony hoe Seta. Ary ny andro ny Adama taorian'ny niterahany ny Seta dia 700 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Adama dia 307 taona dia maty izy. Ray masino manomasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Dia nitahy azy Jehova ka ny anarany nataony hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Tany no hevitry ny teny hoe Adama, anarana nomen'Andriamanitra ny olombelona. Raha naharo ny olombelona izy dia nataony hoe Adama. Izany hoe io tany mena, io vovon-tany izay hitsahantsika io no atao hoe Adama, ny avin'ny teny hoe Adama tany mena. Nahoana nataon'Andriamanitra hoe Adama no anaran'ny olona? Misy heviny izany dia avako malala. Nahoana nataon'Andriamanitra hoe Adama? Tsetsatsetsatsyaritra ny anarana hoe Radama mpanjaka dia tsy dikevitra mihitsy fa avy amin'ny teny hoe Adama ihany. Marina loatra fa tsy Adama atao anatin'ny Baiboly akory no mety nakanandry namporomerina anarana hoe Radama. Fa ny teny hoe Adama dia efa voatahiry hatrany amin'ny boky tranainy tahaka ny bokin'ireo totsika hoe zafana amin'ny ny Koranina sy ny tahaka izany dia efa ahitana ny teny hoe Adama. Raha mpiantsika hoe Adama dia hotsika manao hoe vovoka. Nahoana nataon'Andriamanitra hoe vovoka ny antsony ny olombelona? Ny olombelona izay endrika Andriamanitra, tahaka ny endrika Andriamanitra, ary rehefa niteraka ny olombelona dia tahaka ny endrika Andriamanitra koa nateraka Adama. Tsy i Adama niainga tamin'ny endrika Andriamanitra no nahariana azy, fa ny taranaka Adama dia tahaka ny Adama endrika Andriamanitra ihany koa. Fa tsy hoe nijanona teo amin'ny Adama ny mahaendrika Andriamanitra ny olombelona, fa ny taranaka ny olombelona rehetra ho ity Genesisy toko fahadimy ity dia nitahiry izay endrika Andriamanitra izay. Fa ny fanontaniana nampiarasika tany am-boalohany dia ny hoe nahoana no nataon'Andriamanitra hoe Adama ny olona, hoe vovon-tany ny olona? Zavatra vitsivitsy no hamaliana an'izay raha ny soatra masina. Voalohany dia izao, satria mifamatotra zany ny fiainan'ny olona sy ny tany honenana. Ny singa rehetra zany izay hita ao anatin'ny olombelona dia hita ao anatin'io tany io. Ny singa mahavelona ny olombelona dia ao anatin'io tany io. Zava-dehibe zany tsy tokony ho anadinon'ny olombelona ny fifatorany amin'ny tany. Ny maha izy azy ny olombelona zany dia izy mitodika mandrakariva amin'Andriamanitra, fa ny maha izy azy dia izao koa mitodika mandrakariva amin'io tany io. Miankina amin'ny tany zany ny fiainan'ny zanak'olombelona, mifamatotra amin'ny tany ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary zay no mahatonga ny olombelona tokony manaja ny tany honenana. Ry havako, tsy dia izay loatra ny zavatra iainantsika ankehitriny, fa misaraka tsikelikely amin'ny tany ny fomba fiainantsika. Raha toa ka tena jerena amin'ny soratra masina zany dia ny hoe ny anarana hoe Adama dia mampahatsiaro antsika hoe mifamatotra amin'ny tany isika. Ny sakafontsika alaintsika ao anatin'ny tany, ny rano sotrotsika alaintsika ao anatin'ny tany, zay mahavelona antsika alaintsika ao anatin'ny tany, ary misy
ery aza alaitsika ao anatin'ny tany ohatra hoe ny misy hery magnetika raha isytsika ao anatin'ny tany fa izay mitranga hoe tsika atao de ny hoe ndraindray tsika olombelona am'izay nanaovan'andriamanitra azy de tsy miraharaha loatra n'io tany io misaraka am'ilay tany ndraindray aza ataotsika hoe mihevaeva ny fiainatsika fa tsy mifamatotra amy tany ny everitsika ho fiainana de ny fanaravirana ny tany ary dia hoy ny tompo eto manao hoe amy lalan'ny genesisy atao hoe adama ianao satria mifamatotra amin'ny tany ny fiainanao le avako ny civilisation kristianna de civilisation izay mampifamatotra ny olona sy ny tany onenana taloha zanak'olombelona de nomade olona mifindrafindra monina tsy manana tena tany itoerana raikitra tahaka ny abrahama ohatra tany am-boalohany fa rehefa nivavaka tamin'andriamanitra ny olona de nanompoka nomen'andriamanitra tany onenana maro toerana ka tsy nifindrafindra monina intsony fa zary nonona tamina tany maro toerana anankiray ary teo izy nanompoka namboly niompy nanorom-ponenana nanorona tempoly nanorona lapa-panjakana sy ny hafa rehetra zany hoe ny fivavahana kristianina dia tao amin'ny vavahana kristianina tsika ahatsiaro fa zava-dehibe ny tany zay honenantsika io zava-dehibe ny fifandraisantsika amin'ny tany zay honenantsika io adama ny olona manao zava-dehibe ny tany izy raha miteny hoe tany a de tsy le tany spirituel lafiny ara-panahy loatra fa le tany tena amy lafiny fizika le tany tena amy lafiny hita maso lay tany zay tena amy lafiny azo-tsapaitanana ny filozofia fomba fiaina sonosasasany a de manao zava-dehibe ny tany manao hoe misy fotoana tokony andanan'ny olona tongotra misy fotoana tsy voatery kapasikirary foana ny olona fa misy fotoana mba andehanan'ny olona tongotra anana ny fifandraisana amin'ny tany asana mitombona na tsy mitombony zany amy lafiny ara-pahasalamana fa endreny zay voiziny ro tatsinanana hoe salama kokoa ny olona manana fifandraisana amin'ny tany ny tongony matetika fa ndraindray dia misaraka loatra amy tany ny olona ho ny fahendrena sinoa fa dia tsy manitsaka tany mihitsy izy ary de manjary tsisy fifandraisany am'lay tany zay honenana fahendrena ihany zany fa nefa mamperitreritra reavako malala manao hoe ny singa rehetra ilayntsika nge na magnesium io na fer io na dia saika ao anatin'io tany io ihany ao anatin'io tany io no troany zava-maniry de manjary tonga any amy sakafotsika ao anatin'io tany io zany no aina mahavelona izay iainatsika ary zay no tokony isoratsika n'andriamanitra le avako satria omen'andriamanitra atsika ny tsy lavitra atsika zay mahavelona atsika fa ny faharoa raha miteny hoe adama koa ny olona tamanaovan'andriamanitra azy tsy hoe mampifamatotra ny olona amy tany any fa ataon'andriamanitra koa hoe adama ny olona ahatserovany olona fa vovoka izy mandalo izy rehefa mijery an'io tany io zany anao de atsiary manao hoe tahaka an'io vovoka io a tsisy heviny raha tsy andriamanitra na pisy heviny na pisy aina ary iverina amin'ny vovoka io aho no zany de ny anarana hoe adama de mampahatsiaro atsika fa andriamanitra ny namelona atsika genesis toko voalohany toko faharoa andiny fafito de vovotany nanaovan'andriamanitra ny olona tena sy n'andriamanitra fofonaina mahavelona de tonga olombelona izy ny olombelona zany de tokony atsiaro mandrakariva ny olombelona de adama daholo de tokony atsiaro hoe tsisy heviny fiainany raha tsy eo andriamanitra vovoka izy raha tsy teo andriamanitra ary miverina amy vovoka izy satria olokandalo ihany betsaka ny olona manadino fa hoe andriamanitra ny nahary azy betsaka ny olona ny manadino hoe tsisy heviny ingeny fiainana raha tsy eo andriamanitra everin'ny olona fa
ny zavatra ny opelatana ny mampisy heviny azy, asa ny volany, ny diplômany, ny fiaviny, ny fahasalamana, zay ndraindray ny everiny olona ho mampisy heviny ny fiainany, fa tsy zay ange mampisy heviny fiainan'ny olona raha baiboly ny jerena, fa Andriamanitra ny mampisy heviny fiainan'ny olona, manjary misy heviny amin'ny olona avokoa ny zavatra rehetra eo aminy rehefa eo amin'ny Andriamanitra. Olon-kandalo isika de nataon'Andriamanitra hoe Adama. Ny olona mety mieritreritra ndray tsika manao hoe raha tsy nanota Adama de velona mandrakizay ny olona. Tsy de zay loatra. Io zao Adama velona 300 taona. Fa tsy hoe nanota ny olona de mety maty izy. Maty ny olona nanota izy fa le fahafatesana zay noentiniota de io fahafatesana hitatsika mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, mampisaraka atsika amin'ny mpiarabelona atsika, mampisaraka atsika amin'ny tenatsika, mampisaraka atsika amin'ny zavaboary. Lasa zay le fahafatesana. Fa ny olombelona mahabasara azy, saira azy dia mety maty mandrakariva izy. No zany de izao na inona dia efa planin'Andriamanitra mihitsy ny hoe Adama ny olona, ka tsy hoe ho velona mandrakizay akory izy eto ambonin'ny tany. Matoa ny olona tsy velona mandrakizay, aza adonona fa atao amin'ny sahetera de nisy hazo anankiroa, ny hazo anankiray hazo farana ny tsara sy ny ratsy, ary anankiray de ny hazo naina. Lay hazo naina dia ilay hazo zay mitondra fahavelomana mandrakizay. Ny nohan'ny olombelona de ilay hazo farana ny tsara sy ny ratsy, fa tsy ny hazo naina. Tsy velona mandrakizay ny olona raha tsy nomen'Andriamanitra azy ny hazo naina, bokin'ny Apokalipsy 4:23. Ry havako, eo zany sika no ampianarany zoatra masina fa olona mandalo isika eto amin'ity zao tontolo zao ty, tahaky ny vovoka ihany, fandalovana ihany. Fa ny fahatelo, raha teny hoe Adama koa isika ry havako malala, dia olona natao hiasa zany. Olona natao hiasa. Satria manana vatana ary rehefa miteny hoe tany de asa zay. Ny olombelona dia nataon'Andriamanitra hiasa. Tsy hoe ny fahotana no napiditra ny asa tao anatin'ny olona, fa mbola tsy nanota akory ny olona, Genesis 2:15, ary noentin'Andriamanitra ny olona mba hiasa ny sa. Maha olona ny olona de ny asa. Ny amaritana ny toetra maha olona ny olona hiavahany amin'ny biby de ny asa. Ny biby de tsy miasa fa ampiasaina, fa ny olombelona miasa, manira-tena miasa, tsy hoe ampiasaina fa manira-tena miasa. Ry havako, natao hoe Adama isika satria olona napetrak'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty mba hiasa, hanodina ny tany mba havokatra, hiasa ny tany mba havokatra, ary ano ny asa-paharina zay nampanaovin'Andriamanitra atsika, mahendrika Andriamanitra atsika. Zavatra ara-panahy roa mazava tsara ary no tiana ampaherezina anao ry havako amin'ity 5:1 amin'ny Genesis ity. Azafady, voalohany de izao, Andriamanitra nahary anao ka ao amin'Andriamanitra ihany no hanovozanao ny antom-pisianao. Aza misaraka amin'Andriamanitra, aza mitady antom-pisiana hafa ivelan'Andriamanitra, fa ao amin'Andriamanitra ihany no hanovozanao ny antom-pisianao, ny dikany fiainanao. Tsisy dika ny fiainan'ny olombelona raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra izy satria vovoka ihany. Ry havako, no hoe ao amin'Andriamanitra no hanovozantsika ny antom-pisiantsika, de ao amin'Andriamanitra zany no hametrahantsika ny fiainantsika, ny fikasantsika, ny isan'androntsika. Fa ny hevim-panahy faharoa zay aseho ny bokin'ny Genesis ity dia Andriamanitra no nahary antsika, Andriamanitra koa no mametra ny fehim-potoana iainan'ny olona. Hitatsika fa samy manana ny fehim-potoana ny iainany eo, na Iseta, ny Adama sy ny sisa rehetra. Andriamanitra no mametra ny fehim-potoanan'ny olona, Andriamanitra no nahary azy, Andriamanitra no manome ny fetra ny fehim-potoana iainan'ny olona, Andriamanitra no manome ny fotoana iainan'ny olona ahafahan'ny olona miasa sy manompo azy. Rehavako malala vaovaon'ny taona de izany afatra zany no entina mampahery anao. Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra, de Andriamanitra manome fotoana hiasana, Andriamanitra manome fotoana hanompona azy, Andriamanitra
manome fifaliana oety miaina tahaka ny ainany adama fa nirasera tamin'ny ankonany eka zay afaka malala ho feno fifaliana anao mamakivaky ity taona ity raha isaotra an'andriamanitra amin'ny tany sy ny firenena zay omeny anao na tany sy ny firenena izay ivahininao na tany sy ny firenena izay olovanao omen'andriamanitra anao. Andriamanitra ny ampavokatra ny asanao satria nataon'andriamanitra iasa ao anatin'ity tany ity isika hanompo azy, hanompo an'i Jesoa, hanompo ny namana ao amin'i Jesoa. Hivavaka isika. Tompo ao misaotra anao zahay fanomenao tanindrazana izay mampisy heviny raha teo ny fiainanay. Ianao Andriamanitra de manazava aminay fa nahary anay tongotra aman-tanana ny ainga tamin'ny tany ary mbola notonononao ho tany ihany ny anaranay. Tompo, ataovy mahay manaja ny asan'ny tananao zahay. Ataovy mahay manaja ny tany zay nomenao anay zahay. Mivavaka izay tompo ho an'ny fandriam-pahalemana era-tany amin'izao fotoana sarotra lalovan'izao tontolo zao. Maro ny korontana sy ny ady an-trano, ny fivakivakisana isam-pirenena, vavaka izay ho an'ny izao tontolo zao zay tany omenao honenanay. Ho tany honenan'ny fiadanana zao tontolo zao satria efa maty ny zanakao ny hitondra fiadanana ho ety ambonin'ny tany de ampiavano ny olombelona rehetra tompo. De mivavaka izay tompo ho an'ny fanabeazana am'izao taona vao manompoka izao de eo ame fahendrena ny zanakay sy ny taranakay ahy andamina fandaram-potoanany hiatrehiny ny fiainana sy ny fanadinana ny asa isan'andro. Mivavaka izay tompo ho an'ireo mararany amin'ny hopitaly, vavaka izay ho an'ireo manana ady am-panahy, vavaka izay ho an'ireo manana olana isan-karazany tsy takatry ny tananay izy ireny fa takatry ny fahasoavanao Andriamanitra de meteza tompo anjaka sy ampahiry ao am-poniny tsirairay avy ianao. De manankina ny fiainany mandrakariva eo ambany fahasoavanao zahay Jesoa. Amen.